Mopera, ray minitra hoe fa maninona ho any tsy azo atao no manao akanjo mampidera vatana rehefa mivavaka e. Ya, na ianao tompon-tena zany tsy mahazo aina amin'ny akanjo fohy e, ohatra zipo fohy. Maninona zao mipoketranao rehefa mipetraka, apetraka eo ambony fefoana. De rehefa mitsangana indray ianao misitositona zipo foana nataonao. Ohatra hoe milava zany izy rehefa sotosotominy. De iny anefa ny amiteraka tsy fatoana ho an'ny olona ao am-piangonana. Ianao tompon-tena aloha tsy mifantoka, ny olona koa tsy mifantoka. Ohatra zao ny lehilahy manodidina eo, voazanaran'ny olona no mijerijery, mierikerika. Fa indrindra ianao manao zipo fohy, foana izy no mitazatazana. De toy zany koa ny vehivavy tsy mifantoka satria saro-piaro amin'ny vadiny, sao de lasa mijery an'io tovovavy io le vady malalako. De tsy mifantoka daholo zany na ianao na le olona manodidina anao. De dikan'izay mila aokontsika anao fitafy matotra, mendrika, toy ny voalaza amin'ny masin-dapoly hoe fitafy mendrika entina mivavaka. Fidio zany ny akanjo entina mandeha mivavaka, aoka mba montina, mendrika hidiranan'Andriamanitra.